toy izao ndraiky avy nanteny zaraina zay omenantsika anio. Davida ao amin'ny Kristy ianao tapany faharoa. Manana 70 taona afaka antony. Ahako ny voasoratra amin'ny tantara voalohany toko faha 5:17 tapany voalohany amin'ny anarany Jesosy hoe ary ny andro nazakany tamin'ny Israely dia 70 taona. Anarena be sy taranaka andimby ahako ny voasoratra ao tantara voalohany toko faha 5:17 amin'ny anarany Jesosy hoe ary maty izy rehefa tratrantitra tsara sady lava andro ary be harena sy voninahitra ary Solomona zanany no nanjaka nandimby azy izay efa voafaritra mialoha. Ahako ny voasoratra ao amin'ny tantara voalohany toko faha 5:17 amin'ny anarany Jesosy hoe ary ny tantaran'i Davida mpanjaka na ny voalohany na ny farany indro efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny Samuela mpahita sy eo amin'ny bokin'ny Natana mpaminany ary eo amin'ny bokin'ny Gada mpahita izany. Matoki ombana ao amin'ny fombany ny tompo. Vavaka isika Kristy eo midera sy mankalaza anao aho satria tsapako fa manana drafitra tsara ho asy ny taranako ianao. Amen. Mandra-piaona tompoko.